gasy rakoto. Nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ho velomin'ny Anjaraliva, Ony Miajanirina, miaraka amin'ny Arliva, Tahina Nantenaina, ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanatsoa nandray feo, Anjaraliva ny Nana Totosa. Zay ny izy raha matoy kely mengaly mila mandalo fanodinana ny reninao raha tiatsika ho avitra ny ainy, izany hoe tapahana treo amin'ny fotopeny ny tongony mba tsy taran'ny aretina any amin'ny vatany, indrindra fa any amin'ny tsinainy. Amindreky io mampiorokoditra nanomiano an'izany fotsiny aza, dia tena tsy misy hevitra ankoatran'izay mihitsy ve dokotera? Indrisy fa tsy misy grave be mihitsy mantsy ny aretina mahazo ny reninao, satria ny nerana ilay antsointsika hoe fitatitra amin'ny baiky ny ozatra mapetsika amin'ny vatana mihitsy ny vo. Andray ny nofo sy ny ozatra no lasibatra voalohany, dia izay ny tsy maintsy hanapahantsika hevitra farak'izay aingana. Andriamanitro, fa tena ahoana reny neny tsy maintsy miaritra fangiry firina ohatran'izao hoe inona loatra ny ratsy nataony? Ny zava-dehibe aloha dia efa fantatro izao ilay aretina ka mila ataontsika izay avitra ny ainy. Ka tsy manana ento manana ny amin'izany ange izay dokotera? Fa hono tokoa ary miangaly? Ahoana dokotera? Angady tsy mba misy fianakaviana mba afaka nifanohana aminao amin'izao fotoan-tsarotra izao e. Ary izay mantsy dia toinao sy ilay tovovavy iray iny foana ny tazako mivezivezy mikarakara ny reninao aty. Mba miankatra ianao dokotera. Kamboty rainga za dokotera e. Sady vavitokana ihany koa. Raha ny havana indray dia hananana eto kosa saingy efa naharitra loatra ny narariana iny dia leo ry zareo ka nanana mangy aza ilatsy ataondry zareo tsony. Ilay tovovavy indray mpiray vodirindrina aminay. Mbola vakansy ary zareo amin'izao dia mba niangaviako izy hijerijery an'iny. Ny olana koa ange dia nandrasanareo iomby be ny aretina vao nahiditsareo hopitaly izy. Ka tsy napoziko ampalay miazotra an'izao ange io aretina io dokotera e. Tsy fantatra koa moa ilay fototra aretina fa dia indraindray izy mitarainy ho marary an-doha, indraindray milazo crampe matetika. Avy eo reradava tsy haiko tsony eny e, tsy mbola mahazo kivy kosa aloha, mbola mitsabotsika izao. Mahay reza dia manana fanantenana foana e. Ka na hery takininina sange dokotera, rehefa ny vola ety mitsabo mihitsy tsy misy dia tsy afaka anao ninina e. Mitaky vola be tokoa aloha le izy e. Raha fanafody tsotra tony teo aloha afaka nanapikanao na amin'ny ampahany any aza, fa ity kosa tena miala tsiny fa tsy hitako izay hevitra. Eny e, tsapako tsara. Na ny vadinao aza mantsy mety ho gaga hoe inona loatra azy zahainy dia afoizanao vidim-panafody ohatran'ireny. Vadiko iza koa e, mbola tsy manambady aka. Iza koa e, tovolahy sady manam-pahaizana ny tsara fanao ohatranao izao ve dia mbola tsy manambady ihany? Efa sany lazaiko anao izany ny marina ka ny fantoka loatra tamin'ny fianarako dia tsy nanampotona loatra ny amin'izany. Zany? Eny e,
Tsy mitsahatra ny mamirina ny fisaorananao tokoa aloha tamin'ny fanampiana ho anay mianaka hatramin'izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne hamaly an'izany avy za toy ny tsy manam-pahatam-perana sy ny soa vitanao dokotera. Mengaloko. Tsy efa fampiriny amin'izay zao ianao nisaotra anahy ka. Sy azoko natao ihany ireny nataoko e. Azy ahitana an'ity lelavolo ity zao no mampiasa ny saiko. Nataoko aza mantsy hoe ahita asa tsaratsara kokoa noho io ataoko amin'izao io aza dia tsy ahita n'io maripolo velively mihitsy. Matorotoro ny foko no mahita ny Mengaly miady rery toy izao. Tena ampiazy mafy nefa tsy hitako hoe ahoana. Zao are. Ekeko fa tsy tompony ihany izay. Kanefa ataoko izay fomba rehetra tsy hampombo loatra ny aretin-dreninao. Amin'izay manam-potoana tsara ianao ahitana ilay vola. Tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana fa eo avahako mba hahita vahaolana ianao Dia misaotra anao mivavaka ho anay dokotera. Za kosa hanao an'izay farahiriko ahavitako mandony vola hitsaboana ny neny. No manao tao foana ihany no azo atao Mba ho hitako aty ana tena fagagana. Tena aza zara raha manana baky. Ny zavatra takin'ny orinasa nefa tsy arak'izany. Tena avisana zany ka. Taiza moa mitany tsy tonga. Efa hatry ny omaly. Tena sarotra namaly mitady asa ka. Ny vola tsy maintsy tadiavina hitsaboana azy. Ny fikarakarana azy mbola olana iray hafa ihany koa. Mety angava ny lafatra indray angamba raha-pitso dia izy aloha no asaiko miandry an'iny. Dia rehefa mahita asa dia hitady olona ho karamaina iambina azy amin'izay fa ny lafatra koa aza zao mety efa mba leo ihany. Neny tsy maintsy anao izay farahiriko hanavotako anao. Mba manana ny zava-tsy ianao moa ianao le mba hany fianakaviako. Ary aleo ahitototo hiverina amin'izay. Efa mbe ho maizina koa tiany andro. Ny dia tongotra amin'io mbola mafotaka. Aleo mandeha mafimafina dia ila tsy horeko tsony azy izany ny tongotra. Alako maizina. Ekeko hoe vola ny tadiaviko fa sanatriavina kosa aloha raha hoe hivarobatany. Raha manaiky ny sakay zaminy hono dia ho raisiny ao amin'ny orinasany. Ary ho ataony fois deux noho ny enekizy ny karamako. Ko raha tsy paiso ako. Olona efa ilahatra miraiko izao ve? Lehilahy lehibe efa sasatry ny miaina. Panararotra ny tsy fananany ny hafa fotsiny. Tena hoe manko visy. Fa mbola tsy kivy aloha za hatreto hoe mino fa raha mbola ao koa izao Andriamanitra izao tsy hamelana hiady rery izany izy. Aloha za akapetraka kely mihitsy sady hanokatra Facebook. So dia ao no ahitana an'izay maso. Fa valaka zany.
Ohatr'izay arotra varina be nge iny matama manapaka ny arabe iny izany. Toa tsy hitany akory nefa misy fiara mandeha mafy be iny. Tandremo! Sy ty fa tena voadona le madama. Io mitsirara amin'ny arabe io. Andrikako engany mba tsy naninona. Ina kosa fa niarina moramora ka tsy naninona ve ianao teo madama? Ohatr'izay marina. Metombona marinina kosa angamy tera matotika. Kanefa ny izy teo eniko ny kikika be. Ny entany nangoniny dia iny izy fa niarina moramora. Oay, ary kika be nge izany lohalika ao izany e. Sao dia tokony hoentina any amin'ny dokotera mihitsy azy ianao ty. Nanao fihetsika tamin'ny tanana fotsiny izy hoe aoka izao dia iny fa lasa. Hafa koa izany raha matoa. Tsy ireo ty izy raha tsy mikitringatringa izy mandeha. Mahagaga. Tena misy raha marina la terre. Kely mengaly efa nanahoana ny mararitsika ato izay? Za salama ihany ka fa ny mararitsika zao ny zara raha homan-kanona. Misy traitement novady kely izay dia hito ny fiainy avy eo e. Tsy mahazo kivikivy le mengaly a. Mbola andala-pitsabony tsika izao. Mahakivy loatra nge ny toe-pahasalamany dokotera e. Tsy mba mety tsara fa toa mitaraina reraka foana izy. Dia io mba azo tory kely indray. Tena tsy atao tomaso mengaly kosa aloha fa na zaza toa mitady firy-hevitra ihany e. Tena hitako hoe miereraka le reniny. Tsy mety mivoatra mihitsy ny toe-pahasalamany tato ato izay. Efa miezaka nanova traitement ihany fa tsy misy vahaolana fa tsy mifandidiana ihany angamba. Arono ary mengaly. Hoe ahoana izay dokotera Rato? Nanahoana le fikarohana asa nataonao? Efa nahitambokany sa? Mbola tsy misy mangirana loatra dokotera. Za fotsiny reraky ny dia tongotra dia aleoko aloha najanona mihitsy dia nakaina kely androany. Ato amin'ny Facebook indray angamba aloha izany hijerijery. Dia mahita ny sory avela kely aloha nareo mianaka. Mahita anao tato dia mba mivilina ny tany vaovao. Mirary soa nareo mianaka? Misaotra be dia be anao re mirary soa anao ihany koa? Ie. Toa te hampahery atoy ny fanoany fotsiny dokotera indraindray. Tsapako ihany koa fa tsy te handodina amin'ilay resa-bola andidiana neny izy. Ny fahasalamany sy ny tia miratsy andro aman'alina. Inona reny ataoko e? Ampiore arizay be famindram-po aho. Neny io mba sotrana amin'izay moa e. Ono miady rerenga ny zanako vavy. Efa manao izay farahiriko kanefa toa tsy hitako ihany. Ary be tolotrasa tokoa kay ato amin'ity groupe natoron'ny dokotera Rato anaty. Andraso hoe jerena tsara.
indray any amin'ny faritra kay. Tia manaraka ity indray izao une société recherche taky diplôma be indray nefa ity. Ary tia manaraka ity kosa zao hitako mety amiko. Ny olana fotsiny zao dia ny alaviratoerana. Leo be koa zany ka tsy misy mifanaraka amin'izay mari-pahaizako mihitsy ato. Sa mihitsy ve ny raha tsy vitana sa ny sehatra ny fananana azy eto toerana ny vitsy. Sa ny baka mihitsy ny tsy misy vidiny intsony amin'izao. Aiza ve rangaka efa ho firy andro azay no nitety orinasa hatramin'ny call center sy ny sisa fa ohatran'ny sasapoana fotsiny. Hita be hono hoe stressé loatra ozy ny recruteur. Lazainy sareo hoe tsy mahay misery stress. Rehefa mahita indray dia na miasa alina na koa patron makivisy. Viaka. Hito indray misy ray andraso hoe orinasa tsy mitonona anarana mitady maika interprète d'anglais en plein temps. Lana vavy mihoatra ny 12 taona niveau bac. Olona tena matotra sy montina no ilaina. Raha liana ianao dia alefa sofatra miafina amin'ny alalan'ny kontinao amin'ny ity pejy ity ny mombamombanao miampy sary lava iray. Ary ohatrany mety amiko ity sao dia izao ihany dia andefa ny fangatahana azy. Ary ty numéro fixe miantso aty. Aleo hoe raisina malaky. Allô? Miarabanao? Salama tompoko. Mademoiselle André Malala Mengaly fity ve io azafady? Ie, izy indrindra tompoko. Le orinasa nitady interprète nandefasanao demande ihany tia miantso anao ty. Eny tompoko, mihaino anao Anisan'ireo voafantina hiatsika ny entretien ianao. Ka te anontany raha disponible ianao? Eny tompoko, mbola disponible Tsara zany. Makanisa ianao aty amin'ny lokalanay amin'ny larobia amin'ny telotolakandro iresaka tsika. Ka raha mifanentana amin'ilay tadiavinay ka mifanaraka tsara tsika dia horaisinay ianao mademoiselle. Mety? Eny tompoko, tsy maninona ka fa izaho aiza moa le toerana misy anareo azafady? Ho alefan'le mail nomenao anay izao ankehitriny ihany ny adresy dia aza manao tara. Eny tompoko, misaotra indrindra. Monsieur iza moa raha tsy mahadiso azafady? Ohatra tapaka. Oe, zany afaliako tena manomboka mifika amiko amin'izay zany ny vitana. Aleo io manatsara amin'ny entretien dia ho hita hoe tena misaotra anao atompo malalo mba ampio mba azo an'io azy io. Ary efa io tonga amin'ny mailako io tokoa le adresy nyresahany teo. Ve ty mamikiviky be ty. Mengaly! Tena
maika dia maika tokoa angamba izy izany fa nahatsoka aza tsy reny akory. Miangaly! Aleo somary anjehana dia kitihana mihitsy fa toa tsy mary ana mihitsy izy izany. Oay, dokotera. Ainao ty rehefa maika dia tena tsy malala olona tsy mihitsy. Ay, miala tsiny re dokotera. Tsy zany manko fa misy entretien hofonjeko izay anio amin'ny telo dia matahotra ny tara dia izay no mahamaika io. Ay, amin'ny telo kosa avy ny fotoananareo dia amin'izao ora izao ianao dia efa matahotra ny tara sahy. Sa lavitra be ilay toerana? Ka aleo tonga aloha foana toy izay tarako. Izay aloha dia marina e. Moa za koa nge mbola hody solakanjo e. Nefa lafatra le namako miambina neny somary taratara vao tonga. Tena aleo ngamba angatadalana aminao dokotera. Tsy mety mantsy raha vao hoe premier contact dia ho tara. Tsy hoe gagan'ny olona any. Ay! Ie, izay ara aloha fa lasaka. Andasy vetivety moa e. Ty misy ataonao sarandalana. Mandehana taxi moto dia amin'izay mba tsy taraiky be. Dokotera koa masosotra ka. Raisy re raisy fa tsy maninona. Fokona ampinanao iny. Sotra betsaka re. Dia izay ary fa mazotoa dokotera e. Ndao ary dia mahitany soa e. Tena mampalahelo mihitsy ny tovovavy iny. Mikofoka vy, mikofoka vanana. Ny vidim-panafody ato amin'io efa tafakatra ohatr'inona. Ny areraham-bata na tsy asiana resaka, ny fikorontanan-tsaina moa mangana fotsiny. Ny manahirana amin'ity izy mianaka ity koa anie dia le izy efa mbiakoditra le retina vao nahitana taty amin'ny hopitaly no le sitrany ahy e. Eny e, tsy hanomezako tsy ny azy le izy. Satry ny akaty kanefa ny vola tsy misy. Dia aleo ataony mpitsabo sasany kilabao fotsiny. Vahoaka be. Ireo zany mbola ho alohako avokoa. Aza hitako ny ka tsy ho voaray intsony aho. Raha koa moa nanao hevitra daladala ihany ko. Mbola nikafiriko ihany le vola nomeny dokotera teo. Sitrany hoe ataonay sakafo rapitso dia naleoko ny kerina dia bus. Zao aho tara fifankatiny. Maty marina mafy. Dia ahoana ny ataoko? Andraso hoe antaniko itsy tovolahy itsy. Hono azafady. Amonjy an'le entretien momba an'le fitadiavana interprète daholo ve ireo olona milahatra ireo? Manahoana? Ie, ho daholo ireo ka. Ahoay, azafady, manahoana? Dia mbola voaray ve ty za amin'reto ankizy be dia be reto? Nefa misy numéro nomendry zareo ka. 920 eo no ho atao entretien fa tsy fantako dia hoe mahiran'izay ve no antsondry zareo? Anga? Lozo zany. Dia mbola misy mizara numéro ve amin'izao? Marina raha tratran'izany intsony. Toa ohatry ny efa tapitra teo a. Ndray? Milamina aloha ndry e. Andraso fa misy numéro nilaharan'le bandy akamako izay ato. Tsy andro moa dia lasa mody iziko. Misotra anao a Jesoa. Tena misotra betsaka lesy a. Misotra. Fa iza tokoa moa ny anaranao raha tsy mahadiso? Tsy misy isaorany e. Ihaja ny fiantsoa. Faly mahafantatra ny aza. Ny akosa miangaly. Faly mahafantatra ny miangaly.
Ary izy ty nge nataoko hoe efa samy manana ny oranovany entretien kay mbola raharaha be ohatran'izao e. Za koa aza kimba gagako. Dia asa hoe izy amin'ireo ankizy be dia be ireo no voara eo. Sady hoe roa fotsiny no tadiaviny a. Eno a? Dia ireo ankizy be dia be ireo zany dia tsy hanasa daholo sady tena mbola tanora kely eritreriny kely daholo reto izy. Ka zay mihitsy angely olana e. Ny tanora be dia be fa ny asa nefa vitsy dia vitsy. Dia avy eo rehefa sasatry ny mitady asa ny tanora dia lasa manao tao foana fotsiny sisa. Mitaingy tamboso mangaro-posy eny anelakelan-trano. Nga hitantsona izy ity Oe, ary nandroso be zany filaharana zany fa ary ndresaka teto fotsiny sika. Anjarandry zao bon sens andraso aloha andraso aloha fa mba nanahoana aloha izy tao so dia sarotra be milamina be ka kalma fotsiny ry sady teny gasy angeny tena mbanao ay ok ary bon sens fa raha tsy mampaninina anao dia afaka mba fampiandry ve dia miara-motsy tsika avy eo sa mbola misy dialehanao maika nefa saika mbola hividy fanafody zao za io ko. Hividy fanafody? Midira rehefa tsy lozana manakataisaka eo fotsiny ao fa andrasako re. Misaotra mialoha. Oi, Manso. Manahoana tompoko? Miarabanao? Mazoto toerana? Misaotra indrindra tompoko. Raha matoa kely andray malala mangaly fity. Monsieur Hanson miresaka aminao. PDG ny orinasa. Faly mifankahita aminao tompoko. Rehefa fantany ary ve izany hoe izany no hiditra manaraka eo sa efa nilazainy aza. Ny mahagaga koa dia tonga dia ny PDG mihitsy no mandray fa tsy mba ny RH. Ka lazao fofohy amiko hoe ny mombamombanao. Andria Malala Miangaly Fitino anarako tompoko. Miangaly ny fiantsoana 12 taona ary mbola tokatena. Afaka bac série littéraire ny taona lasa teo ary nanaraka sapam-pianarana anglisy teny Ankatso ny voaterin'izany noho ny tsy fahampiany enti-manana. Efa maty mantsy ny raiko ary mbola any kosa ny reniko. Saingy marary isan-kehitriny ka tena mila fitsaboana. Zany hoe voatery zany ianao hitady asa noho ny aretin'ilay reninao. Eo aretin'ny reninao io zany no motivation anao? Tsy laviko tompoko fa mila vola amin'ny fitsaboana andrenika fa tsy midika nefa izany hoe izay fotsiny ihany no antony hitadiavako asa ohatran'izao fa mba hanome an'izay tsara indrindra amiko ihany koa hampandrosoana ny orinasa. Ka tsy afaka ny amelan'ny reninao tsy misy mpanara-maso mihitsy angenao zany. Nefa le asa sady tsy eto andrenivohitra no tsy misy fotoana hafahanamody ihany koa. Tena manaraka an'le vahiny anaty projet mihitsy nareo. Ndray teo ataoko ahoana izany neny.
Iny tsy efa napozina koa ve moa zao hoe aleoloha ekena dia ho hita eo foana izay andaminana azy. Variana be nge ianao zany e? Miala tsiny tompoko, efa misy mpanara-maso le reniko ka. Ay, tsara be. Mba fantatrao tokoa ve aloha ny asan'izany hoe interprète zany? Eny tompoko, mandika teny mba hamora ny fifandraisana eo amin'ny vahiny sy ny tompo-toerana. Mahafehy teny anglisy tsara moa zany ianao io? Eny tompoko, anisan'ny taranja tiako sy nanavanana ny teny anglisy tany ampianarana. Izay ny antony safidianako anjoiny sapam-pianarana teny anglisy teny amin'ny université. Sa zany ianao raha avadintsika teny anglisy ny entretien? Eny tompoko, tsy misy olana ka. Okay. So talk me about yourself. Voafehanao tokoa le izy ka. Ny tena mahafinaritra dia ianao le tsy manana expérience be sy tsy tena nandalo fianarana be nanao ahoana nefa izany ny fahaizanao. Enao koa manao izay amenatra ka. Marina izany koa. Tanora ary tia manome lanja ny tanora vao misandratra ohatranao zao. Misaotra tompoko. Fa hiverina amin'ilay resaka asitsika aloha e. Mihaino anao ary aho tompoko. Le asa tao tsy zavatra sarotra be. Mila olona mendrika, montina, mahatoky ary tena vonona. Ka nananao ve aloha ireo qualité reo? Eny tompoko. Raha ny fijeriko ny rendrinao amin'ny Facebook aloha, olona tena montina sy madio fitondran-tena mihitsy ianao e. Mbola tsy manambady aman-janaka? Tsy tompoko. Araka ny lazaiko anao teny am-piandohana dia mbola toka-tena. Na olo-tiana zange tompoko mbola tsy ananako e. Asa be vazivazy eo koa ianao ty e. Tovovavy mafatifaty ohatran'izao kosa ve dia tsy anana olo-tiana e. Tena tsy manana tompoko. Zany hoe mbola madio zany. Eny tsara be. Ahoana tsara hoe tompoko? Madio fitondran-tena zany ve hoahy ianao hoe fanontaniana maritra tokoa. Tena mbola tsy niara-nandro tamina tovolahy mihitsy zany ianao io? Tsy azoko. Fa inona kay tompoko ny idiran'izany amin'ilay asa hipostulevako? Aza dia atao mahatezitra tsy mahamenatra rehefa fanontaniana tsotra fotsiny iny nenahy. Tsy valiana ve? Tsy maintsy ka. Raha tsy zany dia tapitra eo ty entretien ty satria tsy mahavaly an'izay fanontaniana apetraka aminao ianao. Ary aza mandainga akory fa tonga dia fantatro mazava. Andrekako eo. Ohatra ny vadika nasika be tampoka teo le ramose. Tsy ireo ty izy raha tsy mivandravandra be miandry ny valiteniko. Mazava ka. Araka ny lazaiko anao teo dia tsy mbola nalala lehilahy mihitsy atompoko. Lazany marina tokoa ianao. Tsy ohatran'ny ankamaroan'ireo tanora teo alohanao. Sady mpandainga no maloto fitondran-tena. Mbola tsy niasa tamina orinasa ohatran'ity mihitsy zany ianao io? Eny tompoko. Efa niasa ihany fa asa madinidinika. Ay, vonona zany ianao raha ilazako hoe amin'ny herinandro manomboka le asa. Tena vonona ka misy ohatran'izany asa indray moa monsieur Hansa. Très bien. Efa nijereko tsara aloha momba anao e. Miantso anao zay raha mpitso hanambarana aminao ny fanapahan-kevitra farany. Mety zay? Eny tompoko. Dia misaotra be dia be tamin'ny fandraisana.
izy tao? Lamina ka. Fa le raha miseho ohatry ny hafahafa izany e. Sa ve ianao tsy natsapan'izany? Sady indraindray izy mametraka fanontaniana tsy misy idirany amin'ilay posta mihitsiny. Fa hafahafa ahoana moa? Ohatrany manao fijery hafahafa izany. Ohatry ny hoe vida be izany ilay fijeriny. Tory tsy mba nahatsapan'izany ray aka. Za raha teo moa tsy dia nandinika ny masony. Izany? Ie. Fa teo amin'ny androny foana ny modiny jereko. Izany no matso mifika rehefa matahotra mijery an'ilay olona amin'ny masony. Dia ny androny foana ny mpanjinina. Ary sao dia indri ilay vehivavy kosa ary dia sady modiny kotiany maivana ihany e. Dia asa reko. Fa mampatahotra aloha raha reny ny atao hoe mikoty. Na nontaniana hatramin'ny fahadiovako ange. Tsy azoko. Na nontaniana hatramin'ny fahadiovandry ahoana? Izany koa ve dia tsy azo ny lahy. Ozy izy hoe mbola virjiny ve hono za. Ay ve izany e. Ary nataoko fa za rery ange no nanontaniana azany e. Anga? Ianao lehilahy io ve? Iena. Dia inona navalinao azy? Za ve moa ilaza marina fa mody nataoko hoe mbola virjiny ho azy ao lehilahy zao. Fantapatatro tsy inona fa ohatry ny important be amin'ilay ry ny valiny fanontaniana. Fa hay ve amin'izao vanim-potoana izao ka mbola misy lehilahy feno taona virjiny? Sa moa tsy efa feno taona lehilahy io? Efa 20 taona azy ako. Za ve amin'ity dia nilaza marina io e. Ny lehilahy nge ka lehilahy ihany e. Sady kapahita very fa tsy ohatran'ny vehivavy. Ka iza no ahafahany manamarina an'izany na mandiso an'izany? Izany mahalala raha manana fitaovana mitsiry an'izany izy. Aza malatsaka eo ndrika. Fa marina izanoko. Fa dia tena mahagaga aloha ny antony nametrahany an'io fanontaniana io e. Iny ihany angamba ny fanontaniana sarotra ny valiana tamiko tao Tianao lehilahy io aza moa sahirana maika fa za vehivavy kely ity. Mba tsy nanaovany zavatra hafahafa tao azako. Za aza moa efa nanao mihitsy hoe sao dia belaka aza ho aty izoko ity. Efa ino ny bosiko fa izay aloha ka. Fampilaza eo foana rehefa misy vaovao. Ny Facebook raha teo efa any amin'la dia misaotra ny andro. Ie, okey ary. Bon sindry a. Lehilaharana ny antsony Monsieur Hansi ny angambo tia miantso anaty. Andraso raisina malaky. Allô? Allô? Mademoiselle Mengaly? Eny tompoko, izy indrindra. Monsieur Hansa ihany tia miantso anao ty. Afaka miresaka ianao zao? Eny tompoko. Faly mampafantatra anao indray zay fa ianao dia anisan'ny voaray tamin'ilay recrutement interprète. Ka vonina ianao raha afaka 2 andro ihany dia manomboka. Hoay faly be eny tompoko vonina. Ao amin'ilay batimana andraisana anareo ihany ary ny fotoana e. Amin'ny 3 taona mazatra ihany. Arabaina aloha zany nareo menadahy. Mafy nareo matovo fitao anatin'ireny ankizy enina mby 80 reny. Misaotra nanao be dia be tompoko nametraka fatokisana taminay. Tsy ho lava resaka tsika fa aloha tonga dia vao maso ny potsirina.
Araka ny efa fantatrareo dia maika ny lalànareo. Ka noho izany dia rapitso dia ny rapitso ihany dia manomboka ny asa raha toa ka avononareo. Tsy atao mivilona kosa nefa le toerana iasana ka mila manao mananentanareo zany nareo aza manamomba ny sakafo sy ny toerana toriana fa sady hoe norinareo ny loze no blanchi. Zany hoe raisina an-tanana manontolo momba anareo manaraka tsara nareo Eny tompoko. Contrat CDD le izy. Zany hoe mandritra ny fotoana voafaritra. Fa mety hitatra ihany koa nefa arakaraky ny fitohizan'le projet sy ny mety fahazotoanareo. Dia misoratra anaty taratasy ity ny karamanareo manao an'le asa. Karaha isan'andro le izy. Ndrekakio. Vola be. Ay ve ka vola be ohatran'izao toy ny manao interprète tony. Misotro dia zandray raha ngafa tonga dia riatako dia. Efa haiko tsara ihany fahaizanareo ka mino fa tsy mila fiofanana be na toy izany. Fa mila mizatra kely fotsiny nareo dia mandeha ho azy io. Eny tompoko. Vonina tsara zay ka. Bon. Mahazo mody araloha nareo Omany tsara netana. Indrindrindrindra ny saina. Omaiko anareo ny toerana akany soferanareo raha pitsika manao soniana contrat. Mahazo matoky anareo Eny tompoko. Ao fa iomana tsara zay Andriamanitra. Ela fa vora ihany ry. Fa tsy ahavotsotro tsony kosa aloha io Sady mety orinasa tsy kahihatra le izy satria vao miditra ve dia efa fety no mitsenako. Misy ohatr'izany aizandray. Mety ty fiara-mijanona manoloana aty kosa angambaka. Iny fa mivoaka manokatra varavarana ho aly chauffeur dia mampandroso. Ary manao tenue correcte be nge izy zany Salama tompoko. Malahoany miangaly. Vonina be Mba nahoany azy. Tandra be bobe ohatran'ireny kosa ve dia tsy ampazoto Zay aloha Za moa kepoka fotsiny vao nahatsipalitra n'le ohatra kely be dia be. Ny andray aloha ny tena mahafaly anahy dia ho vitako soma tsara ny anefanan'ny fandidiana neny raha ray an'io voalo tokoa Ahoana kosa moa tsy aray Tsy efa imono ny fanarahana. Ny contrat manamafy azy fotsiny sisa no mila soniavitsika. Fa ianao ty tokoa ve ho azy zany efa tena favy be amin'ny teny anglisy Prof d'anglais angeny no tena asako ry miangaly. Ay ve Kely karama nefa le izy dia tsy maintsy mitady asa hafa. Ny anabaviko raha teo koa maharary efa ho firy andro zay dia tsy maintsy ataoko izay ahasalama azy satria izy rery sisa no hany mba fianakaviako. Za ihany koa sisa no mba hany andrenterana satria kambotsy zay. Ay ve Ary tsy dia mifankaiza firy ange zany tsika sy ianao Za fotsiny ny vavitokana ary ny reniko no marary. Ndre mampalahelo zany. Dia atao izay mety fa ho aiza tokoa aloha tsika ty mba fantapatatrao ihany ve ohatrany hoe mihodinkodina be mantsy izany lalantsika izany. Ny andro raha teo koa moa efa hariva ka tsy dia tandrotandroko loatra. Tena tsy haiko Ty zoky chauffeur ty koa moa sahala mona mareniny zany rehefa mba hanontaniana. Raha miteny reny azo maniry eny amoron-dalana reny dia nitenga arainy. Mba mahagaga koa zany. Eny
Na ny arahabako koa aza monga eto tsy nivaliany fa nijereny tsara tamin'ilay solomaso mainty be fotsiny ahy e. Mifoaza amin'izay fa efa tonga angambotsika. Efa tonga? Ino a? Ino tokoa? Hoay izany avon'ilay vavahady. Manoatra no ireny lapana olom-panjakana ireny. Tetsireo koa ngefa malalaka be ilay tokotany zareo e. Sady feno zava-maniry mandrobona be. Taratry ny jiron'ilay fiara teo. Ie, na le trano koa aza sahalan'ireny lapy ireny mihitsy. Avo be sady be haingokaingony be koa. Hoay, tandray fa misy alika be ange io mitsenandrio e. Andrekaka sika tapaka marina ny lalan-drivotra. Sady ay anankiroa be reto izy. Sady goavana be. Soa ihany fa nifatotra rojo. Aty ho ny lalana ary miangaly a. Dia meo azy ny valizinao e. Tonga sondray nareo menaday. Ie, misaotra tompoko. Toy izao ny aty aminay. Ahoana ny fahitanareo azy? Tena mahafinaritra ka. Lapana-panjaka marina ny sitako. Fa tsy mpanjaka kosa akory a. Na hoe taranaka mpanjaka. Fa zavatra hafa mihitsy. Hoe ahoana tsara ozy ianao tompoko? Faly mandray anareo aho ahy. Raha-pitsy nareo mahita tsara ny endriky ny tanàna fa efa maizina ihany koa moa tia ny andro. No, mahatsolo nareo aty amin'ny biraoko aty dia rehefa avao teny ramatoa Emily any amin'ny efitranonareo tsirairay avy. Asa voentiny Monsieur Robert aloha ny entanareo. Misaotra tompoko. Petrapetra azy. Ie, misaotra indrindra. Eny tompoko. Anao briefing kely sy hanazava tsara aminareo an'ilay asa ny atsoko anareo. Inoko mantsy fa maro be ny fanontaniana manitikitika ny sainareo any. Sa tsy zany? Misy tokoa aloha ny fanontaniana e. Fa efa nazava moa ianao ka mihaino anao ary izay. Tonga eo amin'ny fotoana hanazavako azy tsara amin'izay ary sika. Fa dia manasa anareo hiaino tsara sy tsy hanapaka ny fanazavako. Eny tompoko. Le asa aloha averiko indray na dia efa nambarako anareo foana aza. Le izy aza tsotra e. Aloha tonga dia tsoroko a. Tsy misy idiran'le resaka interprety akory le izy. Proseduran'ny fantenana anareo fotsiny ireny. Ary misy antony lehibe matoa nareo ny voafidy tao anatin'ny maro. Tsy azoko. Ny tena marina dia izao e. Mitodika kely any aminao raha matoa kely miangaly. Ny anjara asanao dia mitana ny anjara toeran'ny Francisca Vancan izay fofombadika. Ahoana tsara? Aza mikorobaka be aloha e. Eno tsara fotsiny dia aza tapahana ho any fanazavako. Hay, miala tsiny ary mihaino anao zahay. Amin'ny tena marina dia izao. Efa tena lehibe izy mivady ray aman-dreniko.
efa ela izy ireo no nangataka eona tamin'ilay fofombadiko. Indrisy anefa fa namadika tamin'ny fotoana farany ilay olo tiako ka tsy maintsy mitady vahaolana mba tsy handisy fanantenana ny papa sy mama. Efa osatsinona zareo ka tsy azo atao loatra ny manao an'izay ataitra sy ampalailaony zareo e. Tiany zareo azo antoka hono ny anana ny taranaka andovan'ny fananany. Zara teo moa lahatokana. Zay vao nisy ny taratasy fandovana zareo. Efa ela no ny andrasan'ny papa sy mama ny fotoana hitan'ny fofombadiko e. Ka dia ometsika fahafampo farany izy ireo alohan'ny kipin'ny masony sy hanomezan'ny tsodrano aho. Efa nampihomaniko zareo fa ho asehoko azy ireo amin'ny herinandro ilay fofombadiko. Mantsy ny rafaka pitso zany. Andrikako dia sainao misandoka olo tianao aho zany. Eno iarvo mitoyany. Fantatrizany va tsara ny karazan'ny tovovavy tiako. Ohatranao mihitsy na bika na endrika dia zay ny antony safidianako anao. Ary zaho anatin'izany rehetra zany ka. Sendray atao ohatran'ny hoe anadany Mengaly i Jonathan Vancan. Zay no anaran'se. Satria moa efa kamboty raisy ireny nareo dia ianao anadany misolo tena azy ireo. Atao fady noho izany no mitonona an'izany anarana hoe miangaly sy ady zany a. Azo? Eny tompoko. Efa lehibe ihany aho taminareo teo izy ireo ka mety anano sarotra kely indraindray ny firesahana aminy. Sady tsy dia mare no tsy dia afaka miteny firy tsinona zareo. Fa rehefa eo amin'ny zareo nefa nareo dia za no ezaka andika aminareo an'izay resaka izy ireo. Tsy misy ahinareo koa na ny zavatra ho resahana azy. Efa niomanako mantsy dia omeko anareo melo daholo ny valiteny rehetra mba tsy hanahirana anareo. Dia ahoana koa zany? Toy ny ampilalovinao sarimihetsika ange zay zany. Misy valiteny atao tsenjery sy ny sisa. Zay indrindra. Na eo aza nefa zany dia tsy haneranao ity mihitsy aho. Ny anjara asanao dia ny mamaly arak'izay nasaiko ny anaranao fotsiny. Ampahafantariko azy mivady aloha nareo amin'ny andro voalohany. Dia avy eo mijanonao mandritra ny andro vitsivitsy. Mifampitondra ohatran'ireny hoe mpifankatia ireny sika mandritra an'ireo andro ireo. Ary nareo kosa mifampitondra ohatran'ireny mpianadahy ireny. Ka ahoana? Mety aminareo? Toloza nareo mifampijery fotsiny indray ary. Eny e, inona moa zany tsy mampety an'izany e? Asa tena hoe mora. Za aloha vonina e. I miangaly no asa. Ahoana miangaly? Vonina ka. Très bien. Afaka miroso amin'ny fanarahana arak'asa amin'izay ary sika. Zany hoe anoso ny contrat. Hanao contrat? Inona daholo aloha ny voasoratra ao anatin'izany contrat zany. So dia hoe tsy maintsy manambady anao avy eo. Raha mifanaraka ve moa sika maninona moa? Sa horrible be dia tsy mety aminao? Tsy lavina kosa aloha fa tena mananendrika ity lehilahy ty. Sady mbola tena tanora. Fa ny tsy fantatro fotsiny hoe mety izy ve zany izy ty sa ahoana fa totra ny fotsy be zany ny volokotiny. Ohatrany mba tiako hita ihany zany ray aman-dreny mampiasa saina azy zany. Vazovazo daholo re zany. Ohatrany lasa saina be mantsy ianao. Izay voalaza teo ihany no verina nitsoratra ao amin'ny contrat iny ka. Raisy dia vakio tsara aloha. Dia ty ny stylo. Eny ary tompoko. Asa ohatran'ny asa rehetra ihany mantsy izy ty ka tsy maintsy asiana fanarahana mazava. Sony avy dia omeo ara-pitso maraina. Minao fa tsy handiso fanantenana ny valiteninareo a. Io tokoa hoe azafady. Okey. Ary miloko menamena be ange izany soratra izany. Marina raha tsotra n'ireny soratana tamin'ny raha ireny. Na zao dia zao tokoa ary ange azonareo soniaviny e. Tsy mila andrasan'andro maraina akory.
aleo aloha vakina tsara ihany ka sao dia efa mindram-pananana mantsoko. Kosa riaja raha mbola fananana ara-materialy zany tsy mahahory aka. Tia indray mitoraka tia ka raha maina zany ianao hisandoka olona tsy hainao akory. Aleo rangaso ny avina zao asa tsy dia hoe sarotra manahoana io eto zany manisy soni. Eo indrindra kay ndre fa misy inona? Toy ny hoe nisy zavatra nanindrona toy ny fanjaitra zany le vody stylo rehefa mipitseriko. Jereo ange raha tsy nandeha rahatra amin'ny ankibe tanako mihitsy. Ka naza koa aza ange tratran'izany tamin'ny nampiasan'ity stylo ray ity tokony tsy aninona io ka sa angarana pasemano? Ka aleo tsatsafiko fotsiny. Stylo mena be ty nasainy nampiasaina hanaovana sony ity. Hafahafa. Omeko anareo melo daholo teo ny teny ovalinareo ny fanontaniana izy mivady. Ary rapitso dia rapitso ihany zany rehetra zany dia hianaranareo. Mbola reraka tsiny nareo zao ka rehefa avy mivandombera kely eto tsika dia mahazo mamonjy ny efitranonareo avy nareo. Mengaly, misy fanontaniana nga? Ozy moa ianao teo hoe tsy mahazo ny voaboakato mihitsy zahay dia ahoana zany momba n'le renao any amin'ny hopitaly? Ohatray fa ahoana koa ny tonga dia namina n'ity lehilahy ity ny zavatra ho teneniko. Eny tompoko ka tsy efa nampiomaniko kosa ve nareo tokony efa nalaminareo melo daholo eny momba n'izany mba tsy hanelingelina miasy. Zay na ny tena tianao anontaniana? Tena marina mantsy tompoko dia misy zavatra saika mba hiangaviako aminao nefa toa mahamenatra ihany le izy dia izay no mampisalasala io. Mahamenatra? Rehefa miresaka mahakasika ny eny ihany moa tsika dia lazao rehefa meno anao inona le olana? Ahoana re zany? Hoe ahoana? Mila vansy ianao? Menatra be tompoko. Voavinavinanao tokoa le izy. Ay ve tsy tonga koa moa dia mitenenina fa dia nitarina be teo fotsiny. Raha voly zany tsy olana fa nanatsika zany. Raha arak'izay voasoratra ao anatin'ny contrat sy ny avinareo tokoa ange ka afaka mangataka vansy nareo fa mahafantatra an'izay any an-tsaiko tokoa ve zany ty lehilahy ty sa ve hita be amin'ny endriko hoe positra vola? Sambatra ihany na ny olona sasany ka toa tsy misy dikany amin'ny akory le mamoaka vola nefa misy olona mifaifay volo mihitsy vao mahita kely arabaka. Za koa tompoko mba saika iangavy raha azonao atao. Marary mafy koa mantsy le zandriko vavy ka mila fanampiana kely Tena ifonana tompoko. Marina hoe zahay ve vao miditra dia akavansa fa maha olombelona dia miangavy zahay. Le izy koa vonjyaina. Raha manahirana nefa dia oka amin'izao fa tsy atao ara-tsy fihavanana. Zany indrindra re tompoko. Mazava zany. Efa voasinenareo moa le contrat? Eny tompoko. Très bien. Odinihako zay dia mampiantso anareo ara-pitso. Tena misaotra anao meloa tompoko. Tena mitsinjo ny madinika tokoa ianao. Fa zao Eny tompoko. Alohan'ny amonjenareo ny efitranonareo avy dia fandombera kely tsika hoe ataminareo teo mba ho mariky ny fiaraha-miasa. Ramatoa Emilia!
oetrika eny aty nge le divaina saiko nomaninao teo e. Oay, misy raha matomanosika latabatra kely misy kodiarana feno vera sy tavoahangy divay tokoa iny. Dia avy eo nandrarahany divay tao anaty vera tsirairay avy zay. Ary tsy mba mitraka mihitsy nge izy fa miondrikondrika ohatran'izao foana e. Misaotra anao. Oay zany adoriatra le divay mena. Tsinitsinina ary. Tsinitsinina. Zany fa inona moa no tranga farany omaly. Zahay vao tsaroiko nisotra n'le divay a dia renidrenoka be. Somary badenina be zay a dia zay nitsaroiko farany. Dia ahoana koa zao? Iza no mibata teto? Sady tsy tia hevitra ty angely nisy anamaly. Hevitra fa mihitsy ty. Misy sarina tovovavy manao robo mena misy sadikatra eo apotobe io amin'ny rindrina io. Ary tena tsara tarehy izy zany. Sady tsara bika be. Mba iza ary io? Ary toa nisy nanolo ihany koa ny akanjoko. Dia iza ny nampanao an'ity lingerie manify kely ity? Fa ahoana ary zao e? Dia sanatria ve? Alolo iarina teto mihitsy aloka. Tena mila mitandrina nge zany. Mety misy fanafody fampatoriana zany ny sakafo arosianay ato raha azoko tsara. Ary tsara mba lasaiza. Oay, ay ve nisy olona tato teo atokonana teo e. Raha mihitsy koa ngamba ny mora taitraka. Manahoana tompoko? Raha matoa Emily moa? Tamin'ny fomba ahoana kay nahatongavako tato azafady? Nga izy namaly. Napetrany tao ambony latabatra le plateau misy sakafo maraina dia avy eo izy nanolotra harona kely ho ahy. Fa inona kay ny ato azafady? Natolony fotsiny. Eo hoe jereko. Akanjo reto. Raha azoko tsara zany dia reto ny tokony hanaovako rehefa avy eo. Madama, fa ianao ohatry ny hoe efa hitako zany. Fa tsy tadidiko fotsiny hoe taiza. Dia ianao ve zany efa ela ny asa tato? Ny tanany fotsiny nataony manoloana ny vavany ohatry ny manao hoe chut. Dia iny izy ny lasa. Alolohanao dosoka. Raha miteny reto fanaky reto dia miteny iny ramatoa iny.
Ary mba miavaka koa ny didin'ity roby ity izany ka. Akanjo fisaloran'ny mpanjaka vavirana valona ny tsitako. Fa ny mahavariana dia salaminy hoe natao sur mesure ho ahy mihitsy ilay izy. Oay, ndrekaka. Azafady rananaitry. Bonjour ianao. To tsy henoko mihitsy ny nanantonanao ateoko. Ka variana loatra ianao nandinika ny bikanao anatin'le roby. Tena manja kosa aloha hoe isorafozana marina moko. Ay. Hita fizaniko. Arono azafady. Inona marina kay no nitranga tato omaly alina. Nahoana no lasa tato amin'ity hevitra ity ihany natory. Dia iza ny nanarany akanjoko sy nampiakanjo ahy? Mety mamoloatra tokoa zany ianaoko. Aza manana efa fa tsy nanao ninninona anao ahy. Mamo hoe? Za ve no mamo? Tsy mampino. No ah. Nafana loatra ny korana antsika telo damaly. Samy mamy daholo eny isika. Fa mety ianao le tsy zatra misotro divay fotsiny ngamba dia tsy mitovy ny fiainana amin'ny vatantsika. Zasy aza no batanao tato e. Dia avy eo izay ny fampibata. Taiza ho aiza tamin'izany le nahavoasolo ny akanjoko ka. Dia tena tsy tsaroanao tokoa ve? Raha matoa Emeline nanome sy nanampy anao napiditra an'ireny. Tena mamo aneo ahy ianao maro izay. Tena ahoana ny tsy misy tsaroako ary? Efa hoe na izay koa aza angeo aho samy mamo hoe. Tsy nisy ninninona nitranga izany ho aty eo. Raha tena mitady an'izany jereo ny toerana misy ahy. Mila procédure be ve za vao afaka mahita sipahoara rotina? Averiko indray tsy ao anatin'ny programako mihitsy mikasikasika anao. Ka iza no mahalala moa? Farano ny fimananao dia hitany sika. Ve ohatran'izao daholo mihitsy ny fitafian'ny olona rehetra ato amin'ity trano ity e. Tsy misy manao pataloha ny vehivavy fa dia manao robe daholo. Ny lehilahy indray ohatran'ireny akanjo tamin'ny taonjato ireny. Na ny akanjo eny akoditry aja aza. Maka toerana nareo menada e. Makasika an'ilay resantsika farany omaly hariva no netsoko anareo. Mihaino anao izay tompoko. Fa reto aloha ny saikinareo tsirairay avy. Ohatray marina. Ary toa vola be no misoratra. Tokoa. Fa ahoana ity? Ka tsy izay moa le nitadiavinareo. Mbola vansa fotsiny ane io fa rehefa mifarana ny asa mahandray ny famenonareo e. Andray? Tena misotra betsaka re tompoko. Oay voadidy soma tsara ihany ny reniko. Ny anabaviko ary mba hafitra ihany koa. Tena mankasitraka be dia be anao Andriamatoa ansa. Andriamanitra ahita e. Andriamanitra? Otry. Taitra be izy vao nahary an'ilay teny hoe Andriamanitra. Angahony izy io tsy manana ny Andriamanitra ka. Oka izay ny fisaorana. Manomboka izao koa dia hiansa no etsonareo ahy. Lasa mampimebe zany hoe eo anatrehan'ny papa sy mama zany no atsona hoe monsieur Ansa. Ao? Voray tompoko. Oay. Voray zany ry Ansa. Dia hono ah? Dia roviana zany izay ny afaka maka sy manatitra ny vola eo? Non. Tsy mivoaka atotsonareo ah. Mpiasa atokisako ato ihany no saiko maka azy any amin'ny banky sy manatitra azy any amin'ny hopitaly any amin'ny misy ny reniny Mengaly sy ny anabavy mihaja.
ay. Aza manana reo fa tonga soma tsara any reo. Homme de parole ny tenako. Zay vao milamina ny saiko. Za vao saika hiteny hoe sao dia saiko sans provision iny modiny mena iny. Ay zany izy mihitsy no maniraka olona akazy any. Le olona irany any zany no asainy mahakazy. Fa tena hafa raha samy hafa le olombelona raitika. Zao avy mahita olona tsy maharary aina mamoaka vola. Ka le anabaviko any Riansa ka tsy any amin'ny hôpitaly ny tsaboana fa any an-trano e. Aiko tsara hoe zany e. Tsy misy olana any amin'izany. Efa fantatro raha teo ny adresiny se. Efa fantatrao hoe ny adresiko? Taizaka iny nahalalana ho an'izany raha tsy mahadiso. Se koa zany ohatran'ny mampime a. Tao amin'ny CV anse rehefa taiza indray a. Inona daholy ary zao mitranga aminay zao e. Ohatran'ny fony mistera be amiko zany. Ary sao dia novo kosa ary zao fa tsy tena izy. Nefa tao manaiky zany foana. Sazany tokoa rehefa manana ny marary. Andrikaiky ianao koa manaitra. Azafady ary. Ianao koa moa toa tena mifantoka be amin'le findainao dia tsy mahita mihitsy koa. Zany fa mizaka mitady réseau amin'ity telefonako ity ho aza e. Fa tena tsy misy mihitsy ne. Efa voatetiko daholo zao vazamototra rehetra zao fa nefa za mba saika ny vaovao amin'ny lafatra. Za koa zaky mba gagako. Teo mihitsy any ny aly. Mety ambany vohatra be angamba ny faritra misy an'ity trano tiako. Na izany kosa zavery atsako. Fa misy zavatra fa tiako aseho amin'ny lato koa e. Inona zany? Fiange ianao e. Jereo nge reto sary miantona amin'ny rindriny reto e. Dia lazao amiko ny fahitanao azy. Aiza zany? Reo e. Reo sary noir et blanc reo miantona amin'ny rindriny reo. Ary nohatra ny efa sary taloha be angera ny fandiniako azy zany e. Na ny fitafinitra reo amin'le sary na ny kaliteny. Fa ny tena mahavariana dia ohatry ny hoe Iansa zany ihany ty amin'ny sary ty. Eno ka zany koa ange ny mahavariana anahy teo e. Dia hito koa misy ray hafa. Fa izy nisy volombava na mostasy fotsiny izy teo. Eny tokoa. Dia reto miara-maka sary amin'ny reto ve zany le ray aman-dreniny? Nefa ve dia mbola tanora be ohatran'ireo nefa. Iansa aza toa efa lehibe ihany eto amin'ity sary ity. Fa iza koa moa nefa nilaza taminao fa Iansa io amin'ny sary io e. Sary efa ela be nge eo ara zao poziny zao e. Mety razam-be an-tany aloha tany ngamby io. Na izany kosa aza ve dia hitovy be tsy misy anavahana azy ohatran'io e. Dia asa re. Tena mahalasa ny saiko daholo mihitsy ny zava-mitranga rehetra ato. Ohatry ny mampiahy atsy azoko zany mba marina e. Iza moa no mahalala raha mpivarotr'olona io Iansa io. Mpangalatra olona koa ve izy dia andany andro anao an'ireny dingana be dia be ireny fa tsy naka olona kely ny tany mangingina fotsiny dia vita e. Ka zay koa nge ny mahalasa eritreritra anahy eo e. Jereo nge izy le namoaka saiko teo e. Tsy rototra akory kanefa ohatrinona be zao no navoaka ny tao anatin'ny ray andro. Sady amin'izay resaka avansa nefa ny asa aza mbola tsy natomboka akory. Dia tena tsy normal zao ka. Aleo maily foana. Sao dia isika indray aza ohatry ny mahana loatra e.
sao dia irony karazana fikambanana mpanao asa sorony misy an'ity banty dia fomba hisedrany antsika fotsiny zao. Ohatrany tsy mino an'izany aka. Ahoana e? Nefa asa engany ho diso ny eritreritra fa raha ny ayahako rehetra angamba ny tanteraka dia ny fadintsika sisa ny raisina aty. Kosa alamino ihany aloha ny saina. Sao dia ady saina indray no amonanao fa tsy ny zavatra inoko. Eny ary fa ezaka ny tsy andeva loatra ny eritreritra amin'ny zavatra ratsy ohatran'izany intsony a. Izay ange ho azy. Fa mba hafara samy hafa koa aloha ty trano ty a. Ny tamboho avo dia avo, ny tanàna tsy be mpandalo sady mangingina be, ohatrany hoe tanàna olo izany. Izay aloha dia marina. Dia raha zoko mpiambina mitondra alika be ozatra be anankiroa reny ihany zao no mba mpivezivezy io. Tena izany mihitsy. Na ny atonatiny aza ve tsy mba tikaritra hoe toy ny efa tolo be izany daholo, ny kojakoja sy ny fanaka ohatra. Izany mihitsiko. Antitra kanefa tsy tonta fa mbola misy jerena daholo ihany. Jerena fa ny ivelany le trano taonorma ihany nefa rehefa tena hipetrahana ohatrany hafahafa be ohatrany reny trano efa tamin'ny fanjanahantany reniko. Iza moa no mahalala? Tao mety izy koa angera ny fandinihako an'io lehilahy io e. Zany? Ianao ve tsy mahatsikatra hoe ohatrany fotsy atsatra be izany izy io? Izay tokoa aloha manoatra no ireny olona mihiboka an-trano nandritra ny firy taona ireny. Marina mafy tsy aleoko zarazara fotsifotsy toy izao ihany toy izay fotsy atratra sahalan'ny faty ohatran'ny reniko. Moramora ihany aloha ianao ry atsa fa sao dia misy maheno io ka. Sady ohatrany mahafatapata-javatra fa avy izany angehiny olona iny e. Eny e, tsapako ihany izany. Na ny anabaviko koa aza ange fantany hoe ao an-trano no mitsaboana fa tsy any amin'ny hopitaly. Fa mahavariana indray dia hoe nahoana ny zavatra tsotra kely toy izany no ampanaovina antsika nefa dia sandahina vola be toy ireny. Hita ao a. Amin'io koa dia hoe tsy afaka mifandray amin'ireo manodidina. Eny e, ef'izay moa izany ny fanarahana dia aleo hajaina. Rehefa voatsabo fotsiny ireo avantsika marary dia izay ny zava-dehibe. Ataontsika fotsiny izay ampilamina ny ety. Tsapako hoe manao viveriny aina ihany sika saingy tsy afa manoatra. Ohatry ny crime be efa ela kosa aloha ny ainako fa mbola tsy nahita sy tsy naharety olo-trasa tahaka ity mihitsy ahy. So mba ataon'ireo fakana ataovitsika ko. Aleo ihany aloha alamina ho azy saina. Manjary manitona ondy negativa be sika amin'izany ka. Oay, misy olona mandondona izany. Andraso hoe jereko. Ramatoa Emilie? Tsy naheno olona ny teny akory kanefa nakatonao ilay varavarana. Daholo indray sakafo izay no nataony baiko mona teo. Fa iny ramatoa iny tokoa ve hoa mona sa ahoana mariny? Tao sady tsy hirany tsy hanao tsy enjeriko. Sady ohatry ny ondrikondry dava tsy hay hoe ahoana izany. Mety hoe izay tokoa angamba. Fa ndao aloha isakafo e. Sady tena noana mafy azy izany. Ndao ary. Pitolo manoloana anay menadahy. Je vais ho lanina raha pitso aza. Divay mena, kiendiendikena sy ny sisa. Sady amin'io hena mantamanta avokoa. Dia voankazo mena daholo ihany koa ny safidiny. Mba hafa rangany fomba fiainan'ny olona ato ka. Lasa lavitra be mihitsy angeny tsy haingaly izany e. Gaga fotsiny aho hoe eve efa fotoana ny poma amin'izao e. Izay mihitsy izao no mamboly an'irenika.
misy tanim-boankazo malalaka be ngana ambadika any. Ay ve. Fa ilazako vaovao mahafaly tokoa aloha nareo e. Vaovao mahafaly? Ty ho any aja. Ary ty kosa ny anao ry miangaly. Fa inony reto? Jereo e. Taratasy avy any amin'ilay anabaviny sia iny. Jereo fa izy nanosony ao fanamarinana fa voarainy tokoa ireo volany mena azy. Dia ity indray sarin'le hirako nanolotra an'le vola. Oe, toa tahotra-ny tokoa nangalana an'le sary. Manao solomaso mainty be le olona manolotra an'le vola sady manao kostara ambony ambany. Ary tena ainga piasa be ange ianao zany e? Aina ne novonjena ry se. Ity mbola sarin'le anabavinao any amin'ny hopitaly. Nahitra hopitaly farany izay aingana mantsy izy satria tena nahina be mihitsy ny aminy. Aza manana ify fa efa eo ampelantanan'ny professeur tena mahay ny momba azy. Ay kosa, mbola mamerina fisaorana anao ihany tompoko. Tena zava-dehibe ho ahy tokoa zao. Mankasitraka. Tsy misy isaorana izany ka. Ny anahy rehefa nampanety anaiky dia tsy maintsy tanterahako. Eny tompoko. Neny miangaly tsy efa voajery. Hitanao tsara angamba ny sarin'ny dokotera radio reto ny taratasy ny famikenay. Rapitso dia ny rapitso ihany dia hahiditra bloky ny neninareo. Ndry hoavitra ihany zany ianao ry neny. Tena misaotra betsaka re tompoko. Dia mba ahoana tokoa aho sy dokotera rato e. Tsy mba nanontany momba avy izy. Nanafatra tokoa izy ka. Ay. Hoe toy izy hono no fahendrena. Fa zao e. Mbola afaka mitsotsotra aloha nareo menada fa mampilaza eo ihany rehefa tonga papa sy maman. Eny ary. Reo rehefa voarosoro daholo aloha ny sakafo ka mazoto. Eny ary. Misaotra betsaka. Sady tena am'le akafisiko tony barobe koa itony Dia mahazotoa ary se. Ary angao ihany sa tsy mba hinana e. Olaninay daholo ve reto sakafo be dia be reto. Eny tokoa. Nahoana ianao tsy mba miara-mihinana aminay e. Ataovy rehefa efa ny sakafo tany amin'izay nalehako tany fa zao tokoa mila miomana amin'izay nareo menada fa efa tongotra amin'ny fotoana. Efa iseho papa sy maman. Iseho? Efa nyvonoiny koa ny akanjo anaovanareo. Ramatoa Emilia. Ino manosika latabatra misy kodiarana indray Ramatoa Emilia. Ary misy boaty mainty mifatotra an'io menamena eo amboniny. Leo akavia ny akanjo miangaly mo leo akavanana ny misy neny aja. Efa io Ramatoa Emilia afaka manampy tsara ny miangaly piditra ny Eropa mba tsy hanahirana anao. Ka mamonjy ary ny efitranareo avy. Eo tiany ny fotoanantsika amin'ny 5:00. Eny tompoko. Dia apetrao anatin'ilay boaty ny telefoninareo rehefa avy misolo akanjo nareo. Zavatra tena tsy tian'ny papa sy maman tsy inona le mikitikitika telefony rehefa sakafona. Aty rahateo moa tsy misy réseau ka tsisy ilahanareo an'izany telefony izany loatra e. Miray trano amin'ny maty. Nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Novelomin'ny Anjarliva. Ony miajanirina. Niaraka tamin'ny Arliva. Tahina Nantenaina. Ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanantsoa nandray feo. Anjarliva ny Nana Totosa. Mbola itoy